Tafiditra anatin'ny tsingeritaona nananganana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Enivato dia nisy ny lanonana fandraika amin'izany no tanterahana teny an-toerana io maraina io raha tsy haivina moa dia ny taona 580 sy 700 no notokanana tamin'ny fomba ofisialy izany seranam-piaramanidina Enivato izany. Ho mariky ny fahatsiarovana ny nananganana ny seranam-piaramanidina Enivato dia nisy ny takela-bato izay napetraka tamin'ny fomba ofisialy teny an-toerana. Teratany Rosiana moa na arkitekta nanao ny sarin'ny trano ary vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny firenena Rosiana sy ny firenena Malagasy indrindra no nahavitana izany seranam-piaramanidina izany. Tamin'ny taona 570 no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny seranam-piaramanidina Ivato. Mialohan'ny taona 770 moa dia tany Arivon'ny Mamo no nisy ny seranam-piaramanidina teto an-drenivohitra ka no itoeran'io somary lavitry ny renivohitra dia nanamboatra iray vaovao teny Ivato ny mpitondra tamin'izany. Tonga nanotrina ny lanonana moa ny Masoivo Rosiana. Et son Excellence Monsieur le Ministre des Transports, nous venons d'inaugurer une plaque commémorative en honneur de Vladimir Frizel, un architecte russe qui a construit ce aérogare en 1965 et qui a été ouvert en présence du président Tsiranana en 1967. Nambaran'ny Masoivo Rosiana moa fa nahazo médaille de mérite malagasy ilay teratany Rosiana Vladimir Frizel izay nanao ny sarin'ny tranony seranam-piaramanidina Ivato. Efa antaonany maro no nipetraka teto Madagasikara i Vladimir Frizel ary tany Sainte Marie no nipetraka. Fikasany ho hiatrany Masoivo Rosiana ny hanatrika ny lanonana izay natao androany saingy nodimandry ny 15 janoary teo ny tenany teo amin'ny faha 1 taonany. Entina namariana ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena Rosiana sy ny firenena Malagasy ny takela-bato ary mbola mitohy hatrany izany fiaraha-miasa izany.